Ivadika eo amin'ny baolina kitra isika totosa tamin'ny herinandro ity tany Egypte ihany koa ny antsapaka eo amin'ny fifanintsanana handehanana amin'ny Mondial roapolo sy roa arivo izay ho tanterahana any Qatar izany. Araka izany dia Hiray vondrona indray hiverina amin'ny RD Congo sika amin'izany fifanintsanana izany sy Bénin ary zareo ho Tanzaniana. Sarotra ny mbola miandry ny ekipa pirenena ny Barean'i Madagasikara izany raha ny fanazavana ny mpanazatra Nicolas Dupuis tsy ho an'ny Barea rehetra irery ihany fa ho an'ireo firenena 7 izay hiady laharana 5 voalohany andehanana any amin'izany mondial izany dia mbola sarotra dia sarotra ny lalana fa dia hanompoka ny fifanintsanana zany tsika amin'ity taona ity. Tosa ny talata 20 janoary alina tany Le Caire Egypte ny atsapaka afatarana ny firenena iray vondrona amin'ny fifanintsanana andehanana ny mondial 20 sy 20 ato any Qatar ho an'ny faritra ty Afrika. Taorinina atsapaka ary nafatarana fa iaraka ao amin'ny vondrona G i Madagasikara, RD Congo, Bénin, Tanzanie. Number 3, the last but not the least. Madagascar. Tsy ivona fa nozaraina ho vondrona folo ahitana ekipa efatravy ireo firenena 7 ifanitsana. Samy manana ny faneho-keviny avokoa mpakafy ny baolina kitra malagasy taoriny ny voahan'ireo firenena amin'iray vondrona amin'ny Barean'i Madagasikara amin'ity fifanintsanana andehanana ny Mondial 20 sy 20 ity. Etao ireo nilaza fa azo atao tsara ny mivoaka voalohany ao amin'ity vondrona ity. Ny sasany kosa mametraka fahamailona goavana manoloana an'ireo ekipa amin'iray vondrona ireo. Ny azo antoka aloha dia ny fananan'ny RD Congo toe-tsaina tsy maintsy hanao valinady amin'ny malagasy taorinina andresen'ny Bareas tany amin'ny kanina 7 sy 20 natao tany Egypte. Ekipa tsy azo ambanina fa samy manana ny toerana eo amin'ny baolina kitra Afrikanina amin'izao fotoan'izao ihany koa i Bénin sy Tanzanie. I Bénin izay navita nandresan'ny Maroka tamin'ny kanina 7 sy 20. Manoloana izany resabe isan-karazany zany dia anlaza i Nicolas Dupuis fa mila tony tsara malagasy manoloana ireo lalao miandry azy ireo. Ho an'ity mpanazatra amin'ny Barea ity dia tokony nitohin'ny fifanintsanana andehanana ny kanina 20 sy 20 aloha ny fantohana ao anatin'ny embolana voalohany. Rehefa tratra ny tanjona ka tafita midingana famarana ny kanina 20 sy 20 atao any Cameroun dia ifantoka indray amin'ny fifanintsanana fiadinan'ny amboara maneran-tany atao any Qatar. Marina tokoa mantsy fa hitohy amin'ny volana martsa ny fifanintsanana ho an'ny kanina 20 sy 20 raha ny amin'ny volana oktobra kosa nanaovana ny andro voalohan'ny fifanintsanana ho an'ny mondial 20 sy 20. Marina tokoa fa ny ekipa voalohany isam-bondrona niatrika ny fidinana manaraka amin'ity fifanintsanana andehanana ny mondial 20 sy 20 ity. Ireo ekipa folo ny tanany larana voalohany isam-bondrona ireo izay ifandona farany amin'ny alalan'ny atsapaka melohan'ny voan'ny ekipa 5 isolon-tenany Afrika amin'ny mondial 20 sy 20. Noho ny fanovana ny tety andro ny dinga amin'ny fifanintsanana kanina 20 sy 20 moa dia nahitana fiovana ihany koa ny tety andro ny fifanintsanana andehanana amin'ny fiadinany amboara eran-tany taranja baolina kitra. Toy izao ary ny fandaram-potoana amin'izany. Andro voalohany ny 5 ka hatramin'ny 13 oktobra 20 sy 20. Ny andro faharoa kosa dia atao ny elanelan'ny 7 ka hatramin'ny 12 novambra 20 sy 20. Ny andro fahatelo dia atao ny 20 ka hatramin'ny 30 martsa 20 sy 20. Ny andro fahaefatra atao ny 30 aogositra ka hatramin'ny 7 septambra 20 sy 20. Ny andro fahadimy atao ny 4 ka hatramin'ny 12 ny volana oktobra 20 sy 20 ary ny 9 ka hatramin'ny 14 novambra 20 sy 20 kosa nanaovana ny andro fahenina farany.